Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 4 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny asabotsy 5 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Foana avokoa ny filazana fampitandremana ho an'ny morontsiraka izay naray izany rehefa iangaviana isika mpampiasa ranomasina ho mailo hatrany. Anomboantsika azy ho an'ny morontsiraka Atsinanana. Cap d'Ambre hatrany Capesta, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny havon'ny onja dia 1,4 metatra. Capesta hatrany Mahanoro, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsimo Atsinanana na atsimo ny rivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ahatratra 20 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra. Anonja be ny ranomasina noho izany ary ny havon'ny onja dia 1,4 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro, ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonja be ny ranomasina ary ny havon'ny onja dia 1,4 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina ary ny havon'ny onja dia 2,3 metatra fa ihena 1,7 metatra any amin'ny farany fe-potoana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, anorana tandrifin-drahona amin'ny fiandohan'ny fe-potoana fa ho maina miandalana rehefa atoandro. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina noho izany ary ny havon'ny onja dia 2 metatra fa ho 1,7 metatra any amin'ny farany fe-potoana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifin-drahona amin'ny fiandohan'ny fe-potoana. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny havon'ny onja dia 1,3 metatra fa mety hahatratra 1,7 metatra any amin'ny tapany atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona ny maraina. Iovaova amin'ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina amin'ny ankapobeny ary ny havon'ny onja dia ho latsaky ny 8,7 metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifin-drahona mety arahi-kotroka ny maraina. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Fa iovaova kosa manakaiky Analalava ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina ary ny havon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 1 metatra.